faritra ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao araraka nefa voalaza ombenombeny dia ho betsaka ny rotsakorana manomboka androany alahady hiatomboka avy hatrany amin'ireto faritra manaraka ireto izany dia ny faritra Sava, Alaotra Mangoro, Atsinanana, ny tapany atsimon'ny faritra Diana ary ho anareo any Analantsirovo any. Dia izay mikasika ny fahindro atolotra anao izao ny antsipirihany amin'ny toetry ny andro ny vinavinaina ao amin'ny Rapitso, ho amin'ny maraina dia isy ny sisa norambaratra aty amin'ny faritra Sofia aty. Anorana malefaka kosa ny faritra Atsinanana, Alaotra Mangoro ary Vadivavafito Vinany fa aka endrika tandrivindraona zany any Boeny sy Betsiboka ary ny ilany andrefan'ny Avoatany iray manontolo. Andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa fa mety arahana herika indraindray ny amin'ny ilany Atsinanany faritra ny Avoatany. Ho amin'ny Rapitso tolakandro dia latsaka manerana ny nosy, saika manerana ny nosy ny orambaratra afa-tsy ny amin'ny faritra avaratra Atsinanana Madagasikara afovoany andrefana ary atsimo andrefany no ifandebiasan'ny rahona sy ny masoandro. Hidanika dia hidanika ny andro amin'ny Rapitso, ny maripana ho tombatombana ao amin'ny Rapitso maraina dia 15 degré celsius ny ambandrira ny vakina karatrany. Ho amin'ny Rapitso tolakandro kosa dia mihoatra ny 17 degré celsius avokoa ny aty amin'ny faritra ny Avoatany ary eo anelanelany 30 hatramin'ny 5 degré celsius ny any amin'ny faritra ny Morotsiraka any ka mila miomana ny amin'izany isika rehetra. Dia raha mikasa evoaka ivelan'ny Madagasikara indray ianao hiampita ranomasina dia ifandiny ny rahona sy ny masoandro amin'ny Rapitso ny any amin'ny faritry Bangkok iny, andrahoana ny andro faritry Milan sy Nairobi, ibalika be masoandro ny Seychelles sy La Réunion, anorana malefaka ny Johannesburg, Paris, Comores, anorana tandrivindraona ny faritry Maurice. Dia izay no meteo antsika amin'ny fiteny malagasy mametraka ny mandra-peona to klasy to.